Fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fafolo am'zato taona ny Rotary Club International nanatanteraka varavarana misokatra antsoina hoe Rotary Day ny Rotary Club rehetra eto Antananarivo androany tetsy amin'ny lasity Ankorondrano no nanatanterahana izany fotoan-dehibe izany. Ny zavatra karakaraina androany moa zany dia fitsingerin-taona fafolo am'zato taona ny fikambanana iraisam-pirenena Rotary International moa zany dia fikambanana iraisam-pirenena manao asa soa. Dia zay zany zavatra ataona eto hanamariana zay fafolo am'zato taona zay sy ampisehoana koa zany ny asa soa rehetra ataon'ny fikambanana rehetrarehetra Rotary Club rehetra eto Antananarivo sy ny Rotaracta Club koa eto Antananarivo. Ny zavatra tena tiako marihana etoana zany dia misy asa soa ataonay hitambaran'ireo club rehetrarehetra eo zany dia ny asa soa izay mikasika ho an'ny olona manana olana ara-pahenona lehilahy dalovana zany ka izy io dia hetsika goavana efa andeha amin'ny fahatelo zany io ataonay io izay hiantsona amin'ny vahoaka rehetrarehetra eto Antananarivo Antsirabe sy Toamasina ka ny eto Antananarivo zany ny fitiliana maimaimpoana dia anomboka amin'ny latsinay zao ao amin'ny Palais des Sports anomboka amin'ny valo maraina tongava maro satria zavatra tena zava-dehibe izy io sady amin'ny maimaimpoana anazy zany dia zavatra tena tokony maro dia maro ny olona ho tonga satria fantatra fa be dia be ny olona manana olana ara-pahenona eto Antananarivo fotsiny efa eo amin'ny 5,700 ny olona manana izay olana zay.